alarobia 20 Novambra 2020. Ho aminareo hatrany ry havana malala ny fahasoavana ho mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andesika ry havana hitsangana hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salamo 7:100. Salamo 7:100 ka ny andiny manontolo dia raha antsika midera sy misaotra an'Andriamanitra. Aoka hitsangana isika ry havana. Rehefa hitantsika izany dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: miderahan'i Jehovah ary firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famotrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Aleluia. Amen. Ivavaka isika ry havana. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao tokoa izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao. Izany no tononkira izay mipololotra ty anatinay, maneho ny fiderananao Andriamanitra, maneho ilay fahalebiazanao, maneho ilay herinao Andriamanitra. Koa dia tsy misy tahaka anao tokoa Andriamanitra, ny amin'izay rehetra Andriamanitra ety anivon'izao tontolo izao. Fa ianao rery ihany ilay Andriamanitra mpanjaka sy tompon'ny tompo, ka mendrika omem-boninahitra ianao. Ka ndreto izay Tompo tonga mankalaza anao amin'izao maraim-baovao izao koa dia raiso le Tompo izany fiderana hasandratra eto anatrehanao izany. Manoloana ny fitiavanao sy ny voninahitrao nefa Tompo, dia mahatsiaro fa tsy tanteraka mandrakariva izay, koa mifona mamirafo aminay Tompo, mamelany elokay. Apetraka sakina fenao ampilatanao raha Tompo, izay rehetra tanteranay eto ho voninahitra ianarinao reriany izany. Ataonay mianarinao Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka isika ry havana. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika ry havana amin'ny tian'io dia ny bokin'i Isaia. Isaia 2:7, ny andininy voalohany hatsahatra hatramin'ny 4. Isaia 2:7, ny andininy voalohany hatsahatra hatramin'ny 4. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: indro ny mpanompoko izay tantanako, dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko, napetraka tao amin'ny fanahiko, amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. Tsy antsoantso izy na hanandratra ny feony, na hanao izay handrenesina ny feony eny an-dalana. Tsy ho tapahina ny volotara torotoro, ary tsy ho vonono ny lahin-jiro manentona. Hamoaka izay tena rariny tokoa izy, tsy ho reraka na ho kivy izy, mandra-panorony ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy iandry ny lalàny. Ray masonao, manamasinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana ho mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny Isaia 2:7, ny andiny voalohany hatramin'ny 4 no voalahatra ho mofinainantsika FJKM amin'ny tian'io ity. Ny bokin'i Isaia moa no voalohany amin'ireo ataon'ny Jiosy hoe mpaminany aty aoriana, ary ny anarana hoe Isaia dia midika hoe Jehovah no mpamonjy. Ary eto kosa ny Israely dia tsy maintsy miankina tanteraka amin'ny Jehovah, ary tsy mahazo mitady vonjy amin'andriaman-kafa izy ireo. Fa ity 2:7 ity, izay maneho lay mpanompon'i Jehovah mpitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Koa andehara ny andininy voalohany ihany no hakatsika hafatra ho fampahiresana amin'ity maraim-baovao ity ry havana malala, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: indro ny mpanompoko izay tantanako, dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko, napetraka tao amin'ny fanahiko, hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. Teny izay miantefa amin'ny Isaia mpaminany, ary laha hoe tantanako, raha mijeriny amin'ny teny fototra isika, dia midika tahaka an'izao ny heviny hoe lay mpanompon'Andriamanitra toanako. Izany hoe Andriamanitra mihitsy eto no miazona ny mpanompony, Andriamanitra mihitsy eto no mitana tsy ho lavo,
tsy hopotraka manoloana ny fingana nataon'ny fahavalo ary ao analeo toanako ihany koa dia maneo ilay fampanantenana ataon'Andriamanitra ho an'ny olombo fitiny araka ny hitantsika eo amin'ny andininy voalohany tapany voalohany io. Ry havana malalo amin'ny tompo, isika ihany koa izay mamondry izao maraim-baovao izao dia olombo fitin'Andriamanitra isika. Tahaka ny tenenan'i Isaia mpaminany eto, mpanompon'Andriamanitra isika ka tsy aven'Andriamanitra ho lavo isika, tsy aven'Andriamanitra ho potraka isika. Na dia eo azy ireo adi-piainana maro isan-karazany, na eo azy ireo paikady alefa ny fahavalontsika izay mitady handripaka atsika, toanan'Andriamanitra isika, tsy aven'Andriamanitra ho lavo isika, tsy aven'Andriamanitra ho potraka amin'ny tany isika. Fa hita eto ihany koa ry havana malala ilay teny hoe dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko. Ilay teny hoe sitraky ny foko raha jerevantsika ny amin'dika teny hafa izy dia milaza mihitsy hoe ankasitrahako, zany hoe ilay voafido sy ankasitrahako. Eto zany Isaia mpanompo izay nofidian'Andriamanitra dia mpanompo tena ankasitrahan'Andriamanitra izy. Ary zany teny zany koa dia mampatsiaro antsika ilay teny avy any an-danitra rehefa natao batisa Jesosy Kristy, araka ny hitantsika ao Matteo 7:7-12, rehefa natao batisa Jesosy Kristy dia niseho tamin'ny sokatra ny lanitra ka niseho avy any an-danitra manao hoe ity no zanaka malalako izay sitrako, zany hoe toa manondriny amin'ny Jesosy ihany koa ity faminaniana izay miantefa amin'ny Isaia mpaminany ity. Mpanompo ankasitrahako ianao. Ry havana malala amin'ny tompo, tadidio sy tsarovy mandrakariva fa ianao ihany koa isika ireto dia mpanompo efa nofidian'Andriamanitra ary mpanompo ankasitran'Andriamanitra isika. Noho izany amin'ny mampanompo voafity atsika, amin'ny mampanompo ankasitran'Andriamanitra atsika dia aza ataoko tontolo ny asan'Andriamanitra, aza atao zara fa vita ny asan'Andriamanitra tanterao satria ianao dia mpanompon'Andriamanitra, efa nao ankasitran'Andriamanitra isika. Koa tanterao tsara ry havana malala ny andraikitrao anatin'ny fiangonana amin'izay fanompona efa napetraka ny tompo anao mba tsy hanaovantsika kitotoy izany fa mba hanaovantsika izany tokoa amin'ny fotsika satria isika dia mpanompo ankasitran'Andriamanitra. Fa anisan'ny tena zava-dehibe ihany koa ry havana malala eto ilay tapany fariny amin'ny ity andininy voalohany ity manao hoe hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. Ilay hoe fitsipika eto raha ny dika teny fototra dia milaza mihitsy hoe rariny, zany hoe ilay fitsipika eto zany dia lazana an'ilay rariny apetraka eo amin'ny fiarahamonina, zany hoe ilay rariny io zany ilay hoe tiany mety tiany tsy mety, zany hoe eo anatiny ihany koa zany dia misy rariny ara-piarahamonina, tiana-piarahamonina, fitsarana, izao ny mety izao ny tsy mety. Ary raha tombonina akaiky ity andininy voalohany ity dia manondro tanteraka amin'ny Jesosy Kristy sy ny asa mpamonjena ataony zany. Tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy hampanjaka ny rariny ho an'izao tontolo izao. Ry havana malalo amin'ny tompo, asa sy iraka miandry antsika fiangonana ihany koa izany, mba ho fiangonana mandeha amin'ny rariny sy nitsiny isika, mba ho fiangonana tia manao ny rariny isika, ary zany koa no toe-panahy takian'Andriamanitra amintsika sady miaina n'izany volana zany tokoa isika amin'ity volana ity. Tsy vitany atsika nefa zany ry havana malala, tsy vitany fahaizantsika izany ny hoe miaina amin'izany rariny izany, mampiatra izany rariny sitsiny izany. Fa ilay tenin'Andriamanitra eo ambony eo manao hoe napetraka tao amin'ny fanahiko, zany hoe ny fanahin'Andriamanitra izay monina ao anatsika, ilay fanahin'Andriamanitra izay efa mipetraka ao anatsika izay manondra ny fanahy masina, io no ahafahantsika manatanteraka izany fampanjakana ny rariny sy nitsiny zany. Ary zany no hafatra ho atsika ry havana, mba tena ho kristianina mpamonjy maraim-baovao mampanjaka ny rariny tokoa isika, ary zany no iraka mpanaovan'i Kristy atsika nampanjakantsika izany rariny izany. Tsy haintsika nefa ny manatanteraka izany raha tsy eo anatsika ny fanahy masin'Andriamanitra, ny fanahin'Andriamanitra mampatsiaro atsika ary mamera atsika ahafahantsika miaina araka izany rariny sy nitsiny ao amin'Andriamanitra izany. Ho an'Andriamanitra iray havana ny voninahitra ry havana malala, fa ny fiadana kosa dia ho amintsika mandrakariva. Mbola hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, isaoranay ianao noho ny amin'ny teninao izay
nomena ho anay indray tamin'ity anio ity ho vatsim-panahinay entinay mamaky vaky izao tontolo andronay izao indray. Tsarony tokoa Tompo fa izahay reto dia efa olombo fidinao, olona efa natsoanao izahay, ary mpanompo ankasitrahanao izay. Mpanompo tsy avelanao ho lavo izahay, tsy avelanao ketraka izahay, fa miazona anaynao amin'ny tanam-pitiavanao. Ary dia omenao andraikitra indray izahay amin'ny tian'io ity amin'ny androm-piainanay manontolo, izay toe-panahy tokony anananay dia ny hampanjakanay ny rariny sy ny itsiny ho an'izao tontolo izao. Tompo, amin'ny toero aty anatinay raha ny fananao masina, mba haizanay mitahiry izany teninao izany, ka tsy mba handalo fotsiny anay izany, fa mba hitombo finoana ary hitakiana asa ao anatinay izany. Petraka sakina fenao am-pelatanao Andriamanitro ity tontolo andro izay diavinay ity. Iaro amin'ny ratsy rehetra ianao, tahio ny mpanomponao tsirairay avy anatanteraka ny asa mandrarany amin'ny tian'io ity, dia mba hita fifaliana sy fiadanam-po miaraka aminao. Izay rehetra mahasoa anay Tompo dia apetraka sakina fenao am-pelatananao. Izany vavaka izany Tompo dia hataonay mianarinao Jesosy Kristy mpamonjy anay, ary atambatra amin'ilay vavaka nampianaranao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, meo anay anonjana ny sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay sy meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray soriavana ny jodrano tononona aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary ho tanteraka aminareo ane izany. Hitanao ane Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Aoka hipetraka isika ravana mivavah mangina. Ho an'Andriamanitra irelianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.